Salama tompoko, androantsika dia hanohy avetrany izay efa hitantsika tamin'ny faraparanteo iny mahakasika ny amin'ny fahatanterahandreo faminaniana sy famantarana maro isan-karazany any amin'iny firenena Israely iny. Averintsika ihany ny lohahevitra nentintsika teo tamin'ny faranteo iny ny amin'ny lika toko faraka amby roapolo andininy fa sivy amby roapolo fa rehefa manaraka ny aviavo izy Jesosy dia aoko fantatrareo fa efa manakaiky sady ny lohataona tahaka izany koa rehefa hitanareo izany rehetrarehetra zany dia aoko fantatrareo fa manakaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Ilay aviavo izy isika dia ry zareo Israely ka famantaranandro lehibe anankiray iny firenena iny hamantarantsika ny andro farany raha ny baiboly no jerena. Androantsika dia iresaka manokana ny faminaniana atao amin'ny Zakaria toko faharoa amby folo andininy faharoa sy ny fahatelo tahaka izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Indro izao anao any Jerosalema hokapoka mampiraikiraiky ho an'ny firenena rehetra manodidina ary ny Joda koa iaran'izany ny anaovana fahiranan'i Jerosalema ary amin'izany andro zany Jerosalema dia ataoko vato mivesatra ho an'ny firenena rehetra ka ratra dia ratra zay rehetra mivesatra azy ary ho tafangona mely azy ny firenena rehetra amin'ny tany. Isan'izay faminaniana ngezabe zany tanteraka amin'izao vaninandro iainantsika izao tapany voalohany eo amin'ny andininy faharoa anao any Jerosalema hokapoka mampiraikiraiky ho an'ny firenena rehetra manodidina. Zany zao ny zava-misy ankehitriny tonga miraikiraiky daholo ireo firenena manodidina azy izay nanenjika azy fatratra hatramin'izay dia tena gaga sy talanjona inona raha ny zava-misy marina ato ary dia tena hoe gaga sy mivanaka tsy ny firenena manodidina azy ihany fa na dia hatraty amin'ny firenena manalavitra azy ary dia gaga sy talanjona ny amin'izay zavatra misy ao tahaka ny rehefa nioeritreretina hoe hopotika anatin'ny ray mpimaso hoe tena ataka ny nahazo an'zareo izay nanomboka tany ho any amin'ny 1948 no niakatra anakaty tena tsy nitsahatra ny ataka kanefa ny mandrakitsika amin'ny resaka izao mbola io izy mitsoa ary tonga miraikiraiky mihitsy ny firenena fa inona raha ny zavatra misy eo amin'ny firenena io tena mahagaga mihitsy eo amin'ny andininy fahatelo ary amin'izany andro zany izy Jerosalema dia ataoko vato mavesatra ho an'ny firenena vato mavesatra. Zany zao ny zava-misy ankehitriny atsika zao ny taranaka mahita an'izany zava-misy rehetrarehetra izany fa tena tonga vato mavesatra ho an'ny firenena rehetra. Manao condamnation daholo ny firenena maro isan-karazany mikondane ny amin'izay zavatra misy ihany eny fa na dia hatramina pays alliés aza raha isika ohatra ny France, ny États-Unis, ny Grande-Bretagne, ny Allemagne, ny Canada sy ny sisa reny zao dia pays alliés ny Israely zany hoe miray dia aminy miray lalana aminy kanefa dia tena hoe tezitra ny amin'izay zava-misy any ianareo fa tsy raha rontsony mihitsy ka ny ianareo tena famonoana olona faobe fotsiny nataonareo daroanareo bomba tsotra fotsiny olona dia tena tonga vato mavesatra ho an'ny firenena rehetra. Hitantsika ny fivoriana tsy tapaka sesilany eny anivon'ny firenena mikambana eny amin'ny ONU ny amin'ny hoe inona natao ampitsaro ny ady tsy mety ny atao anaty zao lasa vato mavesatra ho an'ny firenena rehetra mihitsy ka ity Israely ity na dia firenena kely aza aty amin'ny andro farany satria dia zany aloha ny zava-misy ambara amin'ny baiboly ato eo amin'ny tapany farany aratra dia aratra ozy izy izay mivesatra azy dia zany tokoa ny zava-misy ihany hitantsika ireo firenena manodidina azy tahaka ny Liban, tahaka ny Syrie, tahaka ny iza koa ny Gaza moa zany dia efa tsy resahana aratra dia aratra mihitsy izay firenena mivesatra azy satria reo aloha zany manodidina anazy eo ary tafangona mely azy ny firenena rehetra amin'ny tany zany mialohan'ny iodinan'ny firenena rehetra amin'ny tany hatramin'ny pays alliés ho ao na dia reny pays alliés reny ara hitantsika tsara ny teninga Emmanuel Macron faraparanteo fa tena tezitra ny lehilahy raha nanambara tamin'ny nga Benyamin Netanyahu na hoe mba fantatrareo tsara moa ny source ny avianareo reo fantatrareo tsara nampijoroan'ny firenena reo fa dia noho ny fanapahan-kevitry ny firenena mikambana dia tafatsangana noho izany ampitsaro le ady fa tena reraka be zay mijery azy tena makaleo be zany mihitsy zany le izy rehefa ampitenentsika ny sary fa dia amin'ny farany dia na dia reny pays alliés reny aza dia iodina kamely azy satria nahoana tsy manaiky izy tsy manaiky hijanona amin'ilay ady miafara amin'izay ihany izy tia zany zavatra ambara amin'ny baiboly aloha fa mialohan'ny iangonan'ny firenena rehetra andeha iodina iady aminy dia izay aloha zao ny zava-misy iainantsika izao tonga vato mavesatra ho an'ny firenena rehetra ry zareo Israeliana ka
fataterahan'ny faminaniany zany na zay zavatra tena ambarasy resahana am'zany miainao anatin'ny vaninandro farany sika ozy izy Jesosy eo amin'ny Luka 5:20 lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy ho lany ity taranaka ity mandrapatonga an'izany rehetra izany hoe izay zavatra misy hitatsika sy iainantsika ankehitriny rehefa tonga zany zavatra zany dia isika no taranaka ahita ny fihavian' Jesosy sy ny iaina ao anatin'ny andro farany raha zavaitsika tsotra ilay teny anambaran' Jesosy. Mino fa mazava amintsika angam zany rehetrarehetra izany miainao anatin'ny vaninandro farany sika natao moa zany nambara zany afatra zany tsy hoe fampitahorana na fampiororona akory fa natao mba iomanantsika sy anaporyfotsika ihany hoe izay ambaran'ny Baiboly dia tena marina ary tsy azo lavina. Metraka ny veloma mandrapitafa ao amintsika ao amin'ny video manaraka indraisamia rotain'Andriamanitra veloma tompoko.